ho aminareo ry havako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra misaotra anao izay ny amin'ny faran'ny herinandro tahaka an'izao satria tsapanay tokoa Tompo ny fiarahanao taminay, ao ny fiarovana mikarakarana ny fiainanay na ny isa-tokantrano, ny isam-batan'olona, ny tany amin'ny toeram-piasana, ny didy aman'andraikitra samihafa. Tsy vitanay ireny raha tsy teo ianao. Tamin'ny anaran'i Jesosy ka dia tororanay saotra ny dera ny ajary ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa sabotsy toy izao ry havana no iomanantsika amin'ny lafiny maha-olona rehetra fa hiaona amin'Andriamanitra, ilay be voninahitra any amin'ny fiangonana isika rapitso. Iray amin'izay andiny soratra masina ho vakiana ry havana sy toriana ny Petera voalohany toko 4 andininy 7:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Amen. Ny epistily voalohany nosoratan'i Petera dia iray amin'ireo antsoina hoe epistily katolika ry havana. Dikan'ilay katolika amin'izany dia universel na hoe maneran-tany. Iza daholo moa izany izy ireo, anisan'izany koa ny Jaona voalohany, Jaona faharoa, Jaona fahatelo sy ny sisa rehetra izany. Tsy nosoratana ho an'ny kristianina ao amin'ny firenena tokana, ohatra hoe ny Romanina dia nisoratana ho an'ny kristianina tany Roma. Ny Efesianina dia nisoratana ho an'ireo kristianina tany Efesosy. Tsy izany fa nisoratana ho an'ireo kristianina izay nielipatrana eran-tany tany Azia Minora ny tena betsaka moa tamin'izany fotoana izany. Any am-pielezana any amin'ny firenena samihafa any ary ny kristianina dia haratsiana hiara-ny fanenjehana noho ny fiainan'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Koa nilantsika fanaraka izany izay antsoina hoe fanahin'ny voninahitra na fanahin'Andriamanitra dia ampahery, ampionona ary manamafy ao amin'ny finoantsika fa miombona amintsika Andriamanitra, mipetraka ao anatin'ny mpino tsirairay avy hiara-ny zava-tsarotra tahaka an'izany toy ny fanenjehana mihitsy Andriamanitra araka ny hitantsika eto amin'ity andiny soratra masina ity. Ry havako, mahery ary fa tsy irery ianao raha hiara-ny fanenjehana sy ny zava-tsarotra tahaka an'izany fa ny fanahin'Andriamanitra mihitsy no mitoetra ao anatinao ao. Mahery ry havako. Amen. Hivavaka ary isika. Misaotra anao ary izay ry Tompo Rainay izay ny an-danitra fa afaka mifampizarana izany teninao izany fa tena ao anatinay ianao ary miaraka aminay indrindra izay hiara-ny fanenjehana sy ny zava-tsarotra samihafa ary izany no antony ilanay koa ny fanahin'ny masina miasa ao anatinay araka ny hita eto. Ry Tompo Rainay any an-danitra ho ireo tratra ny fanenjehana rehetra ary mba hampaherezo, hampio, harovy ary ingany mba handresy ho voninahitra ao Jesosy Kristy. Araka izany koa dia rapitso alahady hiomana andeha hivavaka izay mangataka aminao hatrany Tompo. Ny fanahinao masina koa hanomana anay fo, saina, fanahy mba tsy ho tonga vatana fotsiny izay fa tonga amin'ny maha-olona iray manontolo hiaona aminao any am-piangonana miaraka amin'i Jesosy Kristy izay lohan'ny fiangonana. Noho izany Tompo, fahamasihana tanteraka ny no ataovy ho tanteraka aty anatinay tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako amin'ny fiadanan'i Jesosy. Amen.